manolotra ny arahaba tompoko. Raha hitantsika amin'ny sary azo avy amin'ny zanabolana izao dia misy an'ireto tangoron-drahona ireto ato avaratra atsinanan'ny Madagasikara izay heverina fa andrafitra ny toetry ny andro ary mamevahana ny oram-baratra any amin'iny fatra avaratry ny nosy iny. Fanamariana ihany koa zareo fa amin'ny 30 aprily araka amin'ny 22 vao mifarana ny vanim-potoana ny rivo-doza eto amintsika. Araka izany dia mijanona ho arahamaso akaiky ireto tangoron-drahona ireto. Raha makasika ny rotsakorana indray dia vinavinaina mbola isitraka orana hatrany aloha ato anatin'ny 3 andro manaraka ny faritra maro manerana ny nosy ankoatra ny aty amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara izay mbola mijanona ho maina amin'ny ankapobeny. Andao jerena amin'ny antsiplianera ny vinantoetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina. Azo orana tandrifon-drahona ny aty amin'ny atitany ny faritry Melaky, ny faritry Boeny ary Morotsiraka ny faritry Sofia. Mety azo an'izay tandrifon-drahona izay ihany koa ny vao maraina ny aty amin'ny manodidina Manoro, Morotsiraka, Vatovavito, Vinany ary Atsimo Atsinanana. Andrahona ny vao maraina fa isava miandalana ihany moa izay rehefa misandratr'andro atsika tamin'ny afovoantany miazo amin'iny faritra avaratry Madagasikara iny. Mety arahana orana malefaka mihitsy aza moa izany any amin'ny manodidina ny Antsaranana voalohany sy faharoa ny Morotsiraka ny faritry Sava ary ny Morotsiraka Analanjorofo. Ho maina be kosa aty amin'ny tapany atsimo Madagasikara na Ibalika be Ingabe Masoandro. Raha ny vinantoetry ny andro ny tolakandro indray dia ho maina aloha ny aty amin'ny faritra Atsinanana, Vatovavito, Vinany, Atsimo Atsinanana, Anosy, Androy, ny Morotsiraka, Atsimo Andrefana. Ho maina ihany koa araka izany ny ilany Atsinanana, ny faritra Amoronmany, Matsiatrambony ary Iorombe. Andrahona fa kely any ny herijika mety isina tandrifon-drahona fa amin'ny ankapobeny aloha dia saika andrahona ny aty amin'ny faritra Betsiboka, Analamanga ary Alaotra Mangoro. Ny faritra sisa rehetra dia miandrandra oram-baratra mety alohavana na arahana tafiotra ny aty amin'ny ilany Andrefana sy ny faritra avaratra Andrefana ary any amin'ny tapany avaratry Madagasikara. Raha ny vinan'ny maripana ary dia mananika hatrany amin'ny 5-30 degré mihitsy ny maripana ambony indrindra ho antsika aty amin'ny Morotsiraka, Androy sy Anosy raha toka eo amin'ny 5-20 na 9-20 degré zany ho an'ny afovoantany. Raha ny vinantoetry ny andro amin'ny alahady kosa indray ary dia saika ho maina aloha amin'ny ankapobeny ny aty amin'ny faritra Androy sy ny Morotsiraka, Atsimo Andrefana raha toka mety arahana tandrifon-drahona indraindray ny any Vatovavito, Vinany, Atsimo Atsinanana, Anosy, Iorombe ary Matsiatrambony. Ny faritra sisa rehetra dia miandrandra orana tandrifon-drahona mety arahan-kotroka avokoa ny alina moa na ny vao maraina be no isitraka izany ny any amin'ny faritra Boeny sy Betsiboka. Raha ny vinan'ny maripana amin'ny alahady izay dia tsy misy fiovana firy fa eo amin'ny 5-30 degré ny maripana ambony indrindra aty amin'ny ankitany atsimon'ny Madagasikara 5-20 na 9-20 degré ho an'ny afovoantany. Andao faranantsika amin'ny vinantoetry ny andro amin'ny alatsinainy ary izay dia saika ho maina hatrany aloha amin'ny ankapobeny aty amin'ny faritra Androy sy Morotsiraka, Atsimo Andrefana raha toka azo orana tandrifon-drahona mety arahan-kotroka avokoa ny faritra sisa rehetra. Ny vinan'ny maripana amin'ny alatsinainy izay zao dia manodidina amin'ny 5-30 degré ny maripana ambony indrindra aty amin'ny atitany atsimon'ny nosy eo amin'ny 9-20 degré zany ho an'ny afovoantany. Morotsiraka Atsinanana moa dia manodidina eo amin'ny 30 ka hatramin'ny 3-30 degré ny maripana ambony indrindra raha toka eo amin'ny 30 ka hatramin'ny 4-30 degré any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara. Araka ny efa mahazatra anao rehefa zoma toy izao dia omenanao indray ny tahan'ny falitony rivotra eto Antananarivo sy ny manodidina. Ambany amin'ny ankapobeny ny tahan'ny falitony rivotra teto Antananarivo nandritry ny herinandro lasa teo. Raha ny tetỳ Ampandrinomby, ny teny Andraharo, Soanerana ary Andramomena dia nijanona ao ambanin'ny fiatran'ny OMS avokoa izay tahan'ny falitony rivotra izay. Raha ny teny Amboda manokana dia nahitana fidinany manodidina ny fiatran'ny OMS ny tahan'ny falitony rivotra nandritry ny herinandro iny. Raha ny vinavina ho an'ny 3 andro manaraka indray ary dia ho antonony amin'ny ankapobeny ny tahan'ny falitony rivotra eto Antananarivo raha ny mandrafitra ny toetry ny andro no jerena. Ny any manodidina ny Amboda manokana dia mety isy fiakarany ny tahan'ny falitony rivotra noho ny loto ateraky ny fifamoivoizana manodidina n'iny faritra iny. Araka izany dia mila mitandrina ireo olona marefo amin'izany, indrindraindrindra moa ireo vehivavy bevoka, ny zaza madinika, ny olona efa nahazo taona ary ireo olona manana aretina mikasika ny taovam-pisefona. Dia izay indray raha ny vinan'ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Izay avy ety Meteo Madagasikara dia mirary farany herinandro finaritra ho anao. Veloma tompoko.